Akatoka tokoa ny fankalazana ny fetiny Noely nanapa-kevitra ny fikambanana ilay zanak'Adala fa ilalao tantara an-tsehatra mifandraika amin'ny nahaterahan'ny mpamonjy tsy ny sehatry ny kolontsaina ihany eto no avoitra ao anatin'izany tantara izany fa azo atao anabeazana ny tanora sy ny ankizy ihany koa ny tantara tahaka itony. Misy teziny Betlehem uno tantara an-tsehatra na comédie musicale izay nolalaovan'ny fikambanana ilay zanak'Adala teny amin'ny tranompokon'olona Analakely ny sabotsy lasa teo amin'izao ankatoky ny fankalazana ny Noely izao. Fotoana iray izay nafana ny fampizarany afaliana izay fetin'ny krismasy izay. Tao anatiny enim-bolana no nanomahanana ny seho an-tsehatra izay ahitana hira 12, soradia 12, miampy ireo haingo sy fitafy izay vokatry ny asa tanan'ireo mpikambana avokoa. Tsy ahivona fa ny volana aprily 2024 no nijoro ny fikambanana ilay zanak'Adala, fikambanana izay nivoaka tamin'ny fiangonana Ambatomanga ary nivelatra ivelan'ny fiangonana taty aoriana. Fomba entin'ny fikambanana miady amin'ny zava-mahadomelona ny lafiny ara-kolontsaina, omena andraikitra araky ny talentany sy izay sehatra manavanana azy ao anatin'ny fanatanterahana izany ireo tanora tonga manantona azy ireo te hiala sy manam-paniriana tsy te hierika zava-mahadomelona intsony. Mbola isy ny seho an-tsehatra faharoa tanterahany fikambanana ilay zanak'Adala amin'ny alahady tolakandro ao amin'ny tranompokon'olona Analakely hatrany. Dia izay ny tompoko lasa tompoko vavy no amaranantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Azadino aorinan'izao fampahalalam-baovao zao misy ny fandaharana natao amantarantsika indray zany ireo vokatry ny orinasa Socolé ka amidin'izy ireo eny amin'ny tsena eny ary araka ny nahafantarantsika azy ihany koa nampahafantarana tamintsika mpijery zany ao aorinan'izay fandaharana mahakasika ny vokatry ny Socolé izay dia hoentina amintsika ny tatitry ny taona 2022 eo anivon'ireo vaovao nisongadina zany na io ara-politika, ara-ekonomika, ny sosialy, ny trangam-piarahamonina samy hafa. Rahantsika amin'ny mpanao gazety eto anivon'ny fahitalavitra Maty TV azadiny manaraka io fandaharana io afaka minitra vitsy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasa tompoko vavy ho amin'ny rapitso zany veloma tompoko.